toetry ny andro. Afaka adiminana matarana amin'ny Marivodoza na tsy faritr'andro ratsy ao amin'ny lakan-drano Mozambika. Fifidianana ben'ny tanàna commune ambanivohitra Andohany Lakaka nanao fitokonana amin'ny mponina tsy manaiky ny voka-pifidianana tsy marina. HPM, ex-CST, ex-ACS, FMKT ary ny KIM tsy ampembotra sakana amin'ny fandahoinana. Irosona ny fanatanterana ireo fehi-kevitra tapaka nandritra ny fionan'ireo mpitarika antoko politika natao ny farany herinandro lasa teo. Fanapahan-kevitra noraisin-drehetra izany raha ny fanazavany ka samy anatanteraka izany ny tsirairay hoy ny teo anivon'ny RMDM androany. Raha niresaka ny toy ny fivoriana mikatotrano nataon'ireo filohana antoko politika maromaro teny Ambohimanambola ny farany herinandro teo. Tsy emitra intsony amin'izay fanapahan-kevitra noraisina ka nivoaka ho fehi-kevitra izy ireo fa tsy maintsy ho tanteraina amin'ny fomba rehetra arak'izay azo anatanterahana azy izany ho hiatrany ny fanamafisana. Ajaina ihany koa ny safidiny maro anisa tsy hanao fanambarana intsony ireo antoko politika amin'ny vondron'ireo fa hiasa avetrany hoy Pasteur Edouard Tsarame. Ny zavatra ny fanarahana dia tsotra, tsy misy mahazo mamoaka fanambarana izahay rehetra. Zay zany ny fanarahana zany zay. Faharoa dia atsona daholo koa ny rehetra hakan'ilay résolution zay efa nifanapahantsika tany amin'ny toerana zay nanaovantsika n'ilay fivoriana. Ary ny fahatelo, ny olona nanananjara tamin'ny fivoriana tao ihany no afaka mahazo an'ilay fehi-kevitra na résolution tamin'ny fotoana io. Zany hoe manaprofo sy mamaly ny etaetan'ny vahoaka ankehitriny izahay fa tsy ilaina intsony ny fanambarana blabla etsiroa ka aleoko manaja an'izay hetaheta-bahoaka zay izahay. Ny résolution dia entina makany amin'ilay tanjona zay tiana hotratrarina ho an'ny tanindrazana. Na ho mora na ho sarotra ny lalana dia matokisa fa momba antsika Andriamanitra. Tsy fantatra mazava atreto izay asa ho ataon'ireto antoko politika arak'izay tapa-kevitra izy ireo. Raha ny fantatra kosa androany dia iroso amin'ireo dingana ho famahana ny olana eto amin'ny firenena izy ireo manomboka eto andrasana ny fivoaram-baovao. Na eo aza ny fandrahonana dia tsy hijanona amin'ny fikarohana vahaolana ho an'ny firenena izahay fa diso-kevitra ny fietsika nataon'ny fanjakana ny sakana ny etsik'ireo sendika ny sabotsy teo hoy Ralson Roger izay isan'ny mpikarakara ny fivoriana ho fiainan'ireo europolitika mitambatra na ny Amicale des Anciens CST, Échangeurs de Madagascar ACS sy ny fikambanan'ireo mambra ny tetezamita na ny FMKT ary ny komite ombonina ny mpiasa malagasy na ny KMMM. Milaza ny tsy emitra izy ireo satria toy ireny indrindra no mila arenina eto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana. Fahosana sy adsoana ara-politika ny zavatra toy ireny arakaraky ny anakananao an'ireny no mampisy asiny sy tsirony amin'ny vahoaka zatra hoe tiana ho atao zany. Manarak'izay izay tsy janona mihitsy zay satria raha onana foana hoe anonga-panjakana tsy alony ve tranto zay hoe andehany amin'ny arabe ny olona no aneo ny heviny zay zany dia fahadisoana ara-politika. Misy ny fandrahonana natao tamin'ireo tompon'ny toerana izay naovana ny fivoriana raha ny fanazavana ihany ka voaterina niditrano ireto farany ary tsy nety andray ilay fiainana no kasaina atao hoe raha ataonareo raha mampiditra an'ireo olondreo nareo dia akatonay no hotelinareo dia nandaty tokory zareo ino tokoa moa rehefa tonga zay tao daony gendarme fa niandry dia tany amin'ny miaratsiny no nanaran'ny Arupa zany dia nilaza mihitsy ny tompon'andraikitra atao zay moa tamin'ny voalohany hoe efa nandoky l'avance zay dia hoe tsy afaka mandray anareo koa zay fa resaka politika ny anareo zatra tsy mazava mihitsy nefa moa fantatry ny tanitsara hoe mandray momba politika zao dia izy moa ampahendrena no fampiresanay hoe mazava le resaka ka tsisy aminay zany manohy foana zay tsy maintsy toizinay ohatramin'ny farany zoanay zany ary voarina lampanolena zany mba azo manionevy mivoaka. Tsy ny malagasy ihany fa manomboka mahatsiaro tena ho voailika eny anivon'ny fiarahamonina koa ny ampahany amin'ireo ao amin'ny tafika vokatry ny baiko tsy maintsy taterahina raha ny vaovao ihany. Misy zavatra tsy maintsy ovaina eto ho hiatrany ny fanazavana. Le gendarme zany mba beany mitaraina mba manana mpianatra betsaka amin'ireny hoe lasa maimba mivahoaka zay ozy amin'le
fanindriana le foana no zavatra tsy tokony atao hitatsika moa re fanambarana ataon'ny lehibe ny androm-panjakana reny de hita taratra zany zao fa miparitaka tsikelikely le izy ka eto manindry tsara ny nafaty any tompoko lasakara tompokoa tsy mipanohatra na ny fahavalo avany everany fa ny larina faharotao aminy de matoko ampaore numéro 2 ka noho zany sanatriny ampikorotana fitondrana na avoan'ny filoham-pirenena na misy zahatra hitranga sana tsy avaty amin'ny fanoherana mi inona moa tanam-polo vitavita inona tsy avita iny na rehefa nytenikio moa lehibe ny androm-panjakana tsy aresy miaramila mihitsy ny vahoaka ka noho zany oka tandrana ihany zany Andriamatora Joel hoe avaiza marina ny tena fahavalo avatevera sa ao anatiny andrasana arak'izany ny toy ny raharaha vaovaon-taona mitohy hatrany kosa ny sedra sy ny ady atreany valalambe mandry ankehitriny toy ny vidim-piainana ny fahatapahan-jiro sy rano ny tsy fandriam-pahalemana ny fahalovana ny tsy fampinara-tsakafo miatra natramin'ny zaza sy ny ankizy hoy ny fanambarana nataon'ny bureau mpandrindra nasionaly ny antoko leader fanilo androany mipaka amin'ny mahaolony ireo sedra ireo ka lasa tsy zarizary ny fampianarana ny fanjariana asa sy ny fampandrosoana amin'ny ankabeny tsy voatany aina lafo vidy sy tsy araka ny sarany fitsaboana sy ny fikolona ny fahasalamana izay zo fototra mitoy ny vonon'olona tsy misy fitsarana very fanambola velona ny mpiaramonina noho ny fitsarana sy mpitandro filaminana ianteherana mpanjakany rariny sy nitsiny kanefa zary lovony vola sy ny voninahitra tao mpanavozana ny taona 2024 hoy ny leader fanilo tapitra hatramin'ny farantaona 420 teo ny fitoam-pifidianana roa taona izay nanjary fony ka nambizarany herivelona nahitana ny fitapitaka sy ny fivarotana fanahy nanjakany vola ny fitaovam-panjakana sy ny olo-mpanjakana ny fimbitaona iny aia iny ny vahoaka mitsokombakomba hatramin'ireo androm-panjakana sy ireo voamieram-pirenena satria tsy mangarara ny faleovantena sy ny fanajana ny sata amin'ny veasy tsiraray miteny any efitra sy tsy hototeny ireo lipahendrena resy ny olo-kendry sy ny olo-marina tsy afa-manoatra ireo antoko miantehatra amin'ny herin'ny tena ny ampahamendrena ho ihany leader fanilo taona fijoroana ny taona 2022 mideran'ny fahendreny vahoaka malagasy mahavita miahitra hatramin'izao ny mafy tsy aradrariny miaino ary vonina isalay amin'ny hetsika fampivondronana ny herivelona mitodika eny amin'ny fampanjakana ny rariny sy nitsiny amin'ny atao mpijoroana ny leader fanilo raha ny fanamafisana izy ireo miantso ireo mpikambana rehetra manerana nosy ihany koa ny antoko ifandray amin'ny rafitra isapahitra metrana ny lamina irosoana amin'ny filan-kevim-pirenena na conseil national tompiasana sy tenenana ho an'ny soiom-bola ny taona ity izay ho taona zina raha vita ny manavaka ny vary sy ny tsy farifary ho hiatrany ity antoko ity eo anatrehany zava-misy nanamafy ny leader fanilo fa tsy anisan'ireo nandray anjara sy nanao soniny fanambarana ataony ary mandafy farany teo satria tsy nahazo ny fankatoavany bureau mpandrindra nasionaly zany isaraka izany ifepetra sahaza ho raisina eo nify ny tokantrano ny antoko raha ohatra ka misy manao fihetsiketsehana ny asan'ny mpitandro filaminana dia ny isan-kanana na ireo mpanakorotana tsisiny isiny filaminana indrindrindrindra ho amin'izay hetsika ataon'ny olona zay ka tokony zareo moa mahainy zany zavatra zany a nefa ny ohatran'ny miova le fomba fihetsika fa ny miaramila tsy tokony hiditra mihitsy amin'ireny a fa miaro ny firenena ary zay mahatafika malagasy azy tafika malagasy zany hoe ny tafika tanety miaro ny ato anatiny ny tafika nabakabaka miaro ny abakabaka ny tafika an-dranomasina miaro ny sistany raha tsy aivina dia isan'ny efa nitondra fanazavana momba ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa ny jeneraly Misotronono Desiré Makavelo ary nanamafy fa avy amin'ny vahoaka ary ho an'ny vahoaka ny tafika fa tsy natao ho an'ny olombitsy tsy natao hiaro seza politika ny tafika saingy mahagaga ny faneken'ny sasany ao anatin'ny tafika izany ankehitriny ho hiatrany jeneraly Misotronono Razakarimanana manuana ny fitarianao izay filoha-piangonana telo-braharaha no miarakarana aminao fitatamana ny fefikainy aza matahotra fa miaraka aminao zay ary tomboko ny mombanao dia atolotro ity fanevantsika ity izay hoaintsika indray manatanteraka ny asa anaty ny heritaona sy ny makana dia mirahasoana Seigneur
mahafinaritra manana monseigneur mahafinaritra ohatran'izao. Ohatsika izay mitady ny finoana FFKM zany dia tsy makaty amiko tsony fa makao monseigneur raha Wilson Jean Bébé eny Andifaly. Tsy hoe afaka didy akory asitanao fa lamina rahantsika mbola tanteraka sy hitako sary an-tsaina dia rehefa manareny vorona reny somary kanefa ny anjany anankiray raha tsy mianaka ihany keo ndeha arina ka azo alaina sary ohatra zany ny FFKM fotoana nyfangarana ny azo ataontsika ny atika ataontsika raha ihany fa le mitady fotsiny no fandobiasana dia mankasitraka manankatelina ny fanolorana nyty manamarika fandrarana ataon'ny FFKM fandrarana raha antsika manao ihany zay efa ataontsika hatramin'izay dia toizina ke le asa efa nataontsika ny fampandrosoana ny FFKM ny fiangonana ny fiangonana kristiana Madagasikara dia mankasitraka manankatelina dia misaotra ny fiarahamiasa misaotra ny filoam-piangonana efatra ny anankiroa moa no miantony izay tsy azo ialana dia tsy eto dia misaotra ny amin'ny Bofebeko 7 Janoary 2024 tontosa ho malalahady ny famindram-pitantanana teo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha ny Révérend Rakotozafi Denis avy amin'ny fiangonana Luterana Malagasy sy Monseigneur Jean de Dieu Wilson filopitantana vaovao eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM narsavekana Antananarivo arak'izany no hitantana ny FFKM mandritra ity taom-piasana 2024 ity nitsofin-drano omaly ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny birao vaovao ny FFKM ankoatra izay nisy ny hafatra ho an'ireo kristiana rehetra sy ny malagasy tsy ankanavaka nentsy ny filohan'ny FFKM nandritra izany tsy azo atao kilabao ny fikajoina sy fanatsarana ny tontolo iainan'ny ainantsika no ireo voka-dratsy atirana ohatra amin'izany ny tanomaina ny fanombana vokatry ny fitrandrana tsy voahevitra na tanety na ndranomasina ary maro tokoa mitory tanety hita etsero ka ilana fanabiazana zany ary manentana antsika ijoro hitondra fanabiazana samihafa ialana amin'izany iaino an-trano ny fahamarinana na dia tao tsy misy mahita azy mifakatiava sy mifanajana satria izany dia famantarana any olona ny mampianatra ny tompo atsika ankalaza ny fahadimam-telopolo taona nazona ny fahaleovatena isika amin'ny fitaona ity koa andeha samy fanometanana analan'ny firenena anatin'izao fahasairanana ny lalina sy fijaliana iaina amin'ny valala tsy mandady arina izao fa tsy fanika andraikitra fa ifanometanana kosa satria ny firaisankina hoe manana andraikitra lehibe eo amin'ny fanohizana ny fitoriana ny vaovao mafalina eo anivon'ny FFKM amin'ny maray aman-dreny raha-pinoana azy tanjona raha teo mandritra ny taom-pitondrana ny ampitombo bebe kokoa ny fiombonana sy ny fifankatiavana eo amin'ny sampiarabelona ny fiangonana amin'ny maharay aman-dreny sy manabe ny finoana ary amin'ny mampaminany azy dia manana didy sy andraikitra hiteny amin'ny anarana ampaherin'ny olona indrindra hampahatsiany fitiavan'Andriamanitra sy ireo sotoavina tokony ho tanany kristianina manerana n'izao tontolo izao anisan'izany mety amin'ny firenentsika mba hitanona fatratra ny fandalana ny fahamarina ny ravina sy ny fahitsina satria ny fahamarinana manandratra avy ny firenena fa ny fahotana kosa dia enatra ho an'ny vahoaka mampafantatra izay fa nisan'ny ezaka ohatra tratsika amin'ity taona itya ny fanohizana ireo finiavana sy fikirizana iaina sy iroso amin'ny tena fiangonana iainana sy aseho izay efa nentin'ireo ray aman-dreny mitarika ny ity FFKM ity eo koa ny fanamafisan'olona ireo ratsamangaika ny FFKM tsy aivina fa nanomboka omaly ihany koa ny herinandro ny vavaka ho an'ny FFKM amin'ity taona ity ka atao amin'ny FLM 67 hectara hatrany no nisantarana izany
tontosa omaly alahady teny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ivato ny fanompompivavahana fitondranambavaka ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina irako Andriamasoa amisy ny ankonany sy ny taom-piasana vaovao 2022 eo anivon'ny sahany FJKM taona famaranana ny fotoam-piasan'ny filohan'ny FJKM izay andeha sotronono ihany koa ity taona ity sambany tao anatin'ny 7 taona ny orenan'ny FJKM no isy filoha isotronono am-perinasa taom-baovao farany iarahan'ny mpitandrina irako amin'ny Andriamasoa amin'ny mpino FJKM araka izany omaly taorian'ny 7 taona ny asana izay farana ny 20 aogositra 2022 nisy ny afatra manokana nentin'ny filohan'ny FJKM setrin'izany amaranana zao fefotoam-piasana zao ary rehefa nieritreritra dia nanapa-kevitra hanoratra boky kely anankiroa ny boky anankiray ry havana malala dia boky kely nataoko lohateny hoe boky kely ny fiatream-pahoriana fa ny boky kely anankiray faharoa ry havana malala dia ty boky kely ty boky kely ny veloma voalohany vontosy filazantsara hatrany i Madagasikara ny fiangonana manamaivana ny fanaovana tafika masina ny fanorenana vondron'olona miara-mivavaka fananganana trano fiangonana dia fiangonana mihemitra ho amin'ny fahafatesana fa rehefa tsy hanao isika dia hanao eo amin'ny toerantsika ny hafa izy hihanaka sy hitomba amin'ny ambaindainy isika hihena sy hihalevona manoloana ny fianaky ny fanompoan-tsampy ny fihitara ny fivavahana hafa ny firongatry ny tsy finoana ny fiemora ny fiangonana ny velany mankako ilaila mihoatry ny hatramin'izay ny antso hoe vontosy filazantsara i Madagasikara faharoa efa ao ampitiavana hatrany ny adidinareo anovy ezaka manokana akory havana ny fampamokarana hananana loharanom-bola maharitra hampiena ny vesa sy ny adidy zay efa nyroso mitozoa zay mbola tsy nyainga manomboa fa raha vitatsika izany ny fiangonana handroso ny ambaindain'ny filazantsara hitatra nefa vaoaka an'Andriamanitra tsy ho vakitratra mila midrahina ny kristianina rehetra manoloana ny endrika fampisaram-bazana samihafa ho iatran'ny tenany tsy atao fitaovana politika ny fiangonana mila mijoro amin'ny famarinana ny kristianina no atrehan'ny fidiran'ny rivo-pandrosoana avy any ivelany sy ny firoboroboan'ny teknôlôjia tsy azo atao mban-javatra ihany koa ny fanabeazana amin'ny lafiny maro fahatelo loloavy an-tampony lohatrany ny fiombonana sy ny fitiavana nanavao ireo tompon'andraikitra amin'ny ambaratonga an-drafitra fohy be synoda partany fitandremansika ary mbola hanohy izany hatrany synoda lehibe aoka izay tsy voafidy tsy hitsangana ho mpanimba ny asan'ny voafidy fa ho mpiara-miasa amin'ny fitiavana hatrany ihany aoka izay voafidy tsy irehare ka handrodana be fahatany zay nataon'ny teo aloha na hanilika sy hanangana fahavalo zay nitondra teo aloha ray soarem-pahasoavana ry havana malala ho an'ny asan'Andriamanitra ny fisin'ny fifanodimpiasa toerana ka tsy hijanonona ny olona iray eo amin'ny toerana iray ela loatra tonga amin'ny faefatra azo omeo lakatrany ny fanabeazana ny amin'ny fahamarinana handresena ny tsy fahamarinana mahatsiravina manapodika izao tozao ankehitriny fa ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manandratra ny fireneny izay manorona eo ambonin'ny tsy fahamarinana anaty halatra lainga fampiasan-kely kolikoly amin'ny mampahalovana ateraky ny fitiavam-bola sy fahefana dia manorona eo ambony fasika tsy maintsy hirodana na oelana hoaingana tsy atao fitaovana politika ny fiangonana hoy Dr Martin Luther King tokony ampahatsiarovana ny fiangonana fa tsy tompon'ny fanjakana izy ny fiangonana zany na mpanompony fa izy no fieritreretan'ny fanjakana tokony ho mpitarika sy ho mpanisin'ny fanjakana izy fa tsy tokony fiasany naoviana fahadimy ny alohan'ny farany ny orena tsara hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra mifofofilozatany ry havana malala ny rivotry ny fampianaran-diso zay mora miely fatratra entin'ny internet ankehitriny fatazontsika mafy amin'ny fomba tsy azo zongozonina ny fanoerantsika ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana hijoroantsika tsy misy marimaritra iraisana
ny tsy fampifangarona ny fona kristianina amin'ny filongo ny fanompoan-tsampy sy ny fivavahana satanika. zaona toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny faharoambe folo kosa no afatra nentin'ny mpanompony nitondrana afatra ho an'ny kristianina rehetra ho mpamaky vakina ity taona 2024 ity. Mila miankina amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ny kristianina amin'ny zava-misy indrindra ny fahasarotana sy ny tsy fampina iainana ka hiasa tsara, hiasa mafy, ho feno kalitao sy ny fahafenoana. Raha ny lojika rehefa lany ny divay dia any amin'ny tavoara fasiana divay na ny tavango fasiana divay any no fenoana. Zay ny lojika indrindra. Fa ny baikon'i Jesosy ilay lazaina hoe naseho ny voninahitra, zany hoe ny baikon'i Jesosy le tompo ny voninahitra dia zao no misy. Lany ny divay lay siny fanangonana rano fisasana rehefa hiditra ao amin'ny toerana fampakaram-bady. Zay no nasaina ny fenoana. Hevitra roa no ao anatin'izany ravana. Tratra ny fahabetsahana, le quantité zany. Tratra le fahabetsahana ampo an'ny olona rehetra. Ary mazava amintsika amin'izay zany, tsy le lojika ny olombelona ny zava-dehibe, fa le fanarahana ny tenin'ny tompo hoe tsy ampy ny divay anao any amin'ny siny fenoana. Zany no mampianarantsika ravana. Ny ahoana ny fomba hitazonantsika fiangonana ny amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika mba ho sady ampy amin'ny fahabetsahana no tsara amin'ny zavatra rehetra zay atsaminy farana. Aza mba mitady zay zavatra eo ihany. Aza mba mitady zavatra zay everina fa hoe efa mba be zay. Fa mitadiava le qualité zay zany foana. Mitadiava ny quantité hoay reto izy. Nanatrika ity fotoan-dehibe ity avokoa ny solotena nipino avy amin'ny lavalnosy ny solotena mpanjakana ireo olom-bofidy sy lehibe nantoko politika eto amin'ny firenena. Isan'izany ny filoha teo aloha Ravalo Manana Marika. Ny voaka omaly alahady ny didina voaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana atao Fianaratsoa manafoana vady tao amina biro fandatsamba tsy fembe folo tao amin'ny komina ambanivohitra Andohany Ilakaka vokatry ny fitorinana ataon'ny kandida volomboasary tao an-toerana rehefa resy tamin'ny voka-pifiterana vonjimaika na voaka ny seni. Raha ny vokatra vonjimaika na voaka ny seni mitarika amin'ny elanelam-bato 770 ny kandida tsy miankina nalarana faefatra. 770 ny vato azony manana salanisa 10.7 isanjato raha 10.7 amin'ny salanisa 7.7 isanjato kosa ny an'ny kandida mpanjakany. Izy fitraikany goavany amin'ny latsabato nataon'ny olo-pirenena ny antoerana raka izany idididi-pitsarana ny voaka ity ka mijoro tsy manaiky izany ireo vahoaka ka nidina an-dalambe mitaky ny amoana ny tena safidy-bahoaka ny poniny. Hivoaka amin'ny marina satria mesia nirina ihany no nandresy. Dikan bezao mangataka koa izahay any amin'ny fitsarana mahefa mba tsy hisy fitalilana fa ny anankiray zay lany vahoaka ihany no hivoaka. Pitolina izahay androany mandrapahatonga ny larobia fa raha ohatra miovany amin'ny larobia ny résultat officiel dia hitoy ny grève. Manimba ny safidy bahoaka fa haverina ny fifidianana. Zahay dia tsy manaiky anio fa ranirina tonga dia lany. Taratry ny tsy fanajanan'izao fototry ny olo-pirenena ny fomba fanaovana fifidianana taky natao farany teo iny. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa izy ireo hijery akaiky ity raharaha ity. Miandro ny tena famoaham-bokatra ofisialy ireo olo-pirenena ka miankina amin'izay ny fitohizan'ny hetsika. Raha ohatra ka zao no fomba ny fifidianana eto Madagasikara dia aleo tsy asiana fifidianana fa tolona ihany ny izahay dia tsy mahafantatra resaka lista fa fifidianana nataonay. Zahay dia nandany ny olo-tianay iza misy olana ny tsy fanekena ny voka-pifidianana taorian'ny famoana ny voka-pifidianana vonjimaika sy ny valim-pitsarana natao ny teo anivon'ny tribunal misana ny ady atao amin'ny fanjakany. Aina hiteraka savorovory sy krizy ny famadianany safidim-bahoaka ho ny kandida tsy miankina hafa tao amin'ny komina Kianjandrakefa distrika Anambositra. Lany tamin'ny vokatra vonjimaika na voaka ny seni ny tenany saingy tsy nanaiky izany ny kandida mpanjakana atao an-toerana ka nitory teny amin'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ady nampitsimbatika ny vokatra taorian'izay. Fitorin'izay ambarany fa tsy misy proof kanefa nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana. Miantso ny fandraisana andraikitra mahalonjany izy ireo mialoha ny voaly tena ny vokatra ofisialy any an-toerana.
ankoatran'androany lakaka sy kianjatrakefony nidina an-dalam-belona anjasorabavety ihany koa ny mponina atao amin'ny komina ambanivohitra avohitra anivony afoky tany amin'ny Pasimbe distrika ny Brikaville androany manoloana ny fiovan'ny voka-pifidianana tany an-toerana andrasana ny toy ny rara. Voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika faha-efatra andininy fahafolo ny fahalalahana feno ho amin'ny fanehoan-kevitra ho an'ny olom-pirenena rehetra. Antsoratra eny anefa izany satria mety hitera-doza ny teny sy ny hevitra avoaka. Arakaraka ny hevitra tiana hivoaka no ahavoasakana ny olona iray na tsia. Tany demokratika anefa Madagasikara ka manana fahafahana ny hevitra malalaka hoy Alphonse filohan'ny filakevim-pihavanana teo aloha. Ny fahalalahana maneho hevitra dia efa avitsika izy io tamin'ny lalam-panorenantsika milaza an'izany eo amin'ny andininy fahafolo raha tsy diso hoe malalaka ny fampisehoana hevitra ho antsika eto. Efa misy koa ny lalàna mikasika ny an'izay resaka communication médiatisée sy ny sisa ka zay zany akivo antsika zavatra zay fa eo amin'ny fampiarana azy zany ny tokony jerena zay raha amiko zany dia akondro mahi misy masaka ny fahalalahana na ny fanaovan-gazety na ny fahalalahana ny ankapobeny eto amintsika eto ohatra malalasala ohatra ny vozona koa ataontsika malalaka nefa satria jereo zao amin'ireny ataontsika hoe foninina amin'ny radio reny malalaka ny olona miteny fa indraindray misy ihany ny fandraterena eo ohatra ny hoe eo amin'ny liberté de réunion sy ny sisa ka ohatsika zany fa ny safidy ny ataontsika hoe régime démocratique ao anatiny ataontsika hoe andry anankiray na pilier ny amin'ny fisian'ny démocratie ny fahalalahana amin'ny teny. Sakan'ny mpitondra fanjakana ny fahalalahana maneho hevitra diso tafahoatra ho ihany ny fanazavana. Samy nanery izay fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra izay ny ankabaron'ireo mpitondra amin'ny fandimby ho ihany ny fanamafisana. Raha ny fijeriko azy efa nahazohazo taona ihany ny tena fa raha ny régime rehetra ny fanesy teo dia saika manao n'izay fanariterena ny hoe fahalalahana zay. Anisan'ny manelingelina ny mpitondra zany ny fahalalahana diso tafahoatra. Mila fetra ny fahalalahana maneho hevitra. Ankehitriny lasibatra ny tambatsotra antserasera ilazana fanaratsiana na fiantsiana olona. Io koa moa zavatra tsara marina koa ho antsika mpanao gazety na ho an'ny citoyen tsotra lasa manararaotra an'izay fahalalahana koa miabuseny zay zany. Hitantsika ny any amin'ireo mbola tsisy moa taloha tamin'ny andronay reto réseaux sociaux reto fa fanaratsiana sy fiantsiana ngeny ao anatin'izy io ao ohatra ny hoe mamboly fankahalana ny ao anatiny eo ka tsy ho an'ny firenentsika zay ka tokony isy balizy ihany zany ny fahalalana amiko manokana zavatra zay. Maro ireo nahitra-ponja noho ny fanehoan-kevitra tato anatin'ny 5 taona faran'izay. Nisy ny gazety nakatona noho izany. Lasa sarotra ny fahazoana olom-pirenena hanao atery vava ankehitriny noho ny tahotra. Atody amam-bato manko ny olom-pirenena hoy ny fanamafisana ka na manana hevitra marina sy mitombona aza aleo ny mangina hiarovan'ny tenany sy ny ankohonany. Raha matahotra zany le olona le sao dia miteny foana mahatezitra mahatohana ny sasany zany dia ohatrany hoe natehaneo hevitra zany le olona zay ao anatin'ny sainy dia tsy samy teny satria sao dia misy fiatraikany amin'le fiainana andavanandro zany le indraindray ny atody sy mivato sy afaka mifampoko izy ireo fa ny atody tsy hiady amam-bato mihitsy. Omaly alahady tokony ho tamin'ny 7:00 ny poaka ny basy tety Anosy Zato Antsinanana. Mpivarokena iray manamorona ny arabe no niara ny fanafiana tety an-toerana. Jiolahy mitampiadiana miisa 7 no nandroba ny vola rehetra vidin'entana tao an-tsena ilay mpivarokena. Tsy saritava zareo fa zareo maromaro fa ny vinavinaina leny jory be dia be zany teo amin'ny enina teo na 7 fa mbola nisy ny andro teny amin'ny sisisiny teny. Ny vola lasa ny versomane kisoa 4 rehefa alahady eo amin'ny enina tapitrisa eo dia nisy vidin'omby anankiroa tao anatin'ilay sakosy.
teo amin'ny valo tapitrisa na folo tapitrisa tsy haiko tsony ny fitambarany fa le vola ty dia lasa ny daholo tsisy niangana nahazo zato ankoatra ny rahatra nahazo ny raim-pianakaviana iray vokatry ny tifitra nahazo azy dia mba mifatiantoka tanteraka ity fianakaviana ity raha ny fanazavana hatrany to dia tsisy famampiasaina ntsony satria to dia lasa ny daholo na ny volan'olona raha mbola misy tafitsika ao anatin'le izy ny versement ny aladiny iny versement ny sabosiny iny ny ataonareo izany zao dia miandry ny rarony eo zay tsy any efa miandry n'izay rarony eo ny patron fangalana entana izany tsy maintsy tenenina aloha hoe tena nisy nanafika izay fa mba omeo entana aloha dia mandefa tsikelikely raha ohatsy izy ka manay rehefa tsy mametana moa izy dia tsy mivarotra zany ny tsy fandehanany jiro manamorona ny arabe ny tena mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ety Anosizato raha ny fanazavany-poniny ety hatrany tsy vao izao manko no nisy ny trangana tsy fandriam-pahalemana tahaka izao tety amin'ity faritra ity mangataka arak'izany ireo mponina ity mba hijereny ireo tompona ndraikitra aingana izao tranga mampiorikoditra izao ty koa ty lalana ity zany a ny tena mba olana kely eto aminay ary karana amin'ny tompona ndraikitra ny jiramara raha mba azo ny zareo atao dia ty lalana ty zao maty ery amin'ny point ery amin'ny PSB iny jiro amin'iny tapitra amin'ny faranany teo ny jiro dia ty mena tsimo ty mandrapatonga eny tatezana Anosizato zany a maty le jiro dia mitakaizina be zany zay ety moa ty ambony ty koa hoe misy caméra de surveillance zany a fa ohatrany tsy haiko tsy mandeha koa ngambany izy io dia eto zany ianao na hivoaka haka entana amin'ny andro maraindeha ary a dia tena sahirana satria betsaka manao sito mahery telefônina moa dia tsy laza azy kely ety dia misy mitaingina motosiana dia possible dia mba mangataka mpitandro filaminana zany mba hijery akaiky anay eto Anosizato tsy nananako aroa eto a fa tena tsy milamina eto aminay eto rehetra ny fitondram-pandrakana zany mba hijery ny vahoaka majinika ety ambany fa le vahoaka majinika mijindra ny vokany ka tsiry zareo tsy ho vo mihitsy koa izy arahana carte d'identité raha na inona fa le vahoaka majinika ety iny tsy maintsy mijindra avao ny ety aminay ety zany efa tena zone rozo mihitsy zany andro zany tsy hoe andro mbola hoe fa maizina be fa mbola be mpifamezivezy be mihitsy mbola vo amin'ny fito efa eo ampelantanany manam-pahefana moa ny raharaha ary misokatra ny fanadihadiana mahakasika ity trangana fanafiana ity ankehitriny mahatsiaro tena ho tsy misy mpiany ny malagasy monina any amin'ny tapany atsimon'ny Nosina amin'izao fotoana hoy ny firaisamon'ny pirenena fihavanana PEP pour Madagasikara mahazo vana ny asandalo any an-toerany mifandritaka ny fiarahamonina ary tsy misy intsony ny fanajana ny soatoavina malagasy fa zary mifamony sy mifandramatra ireo mpiarabelona ankoatra ny fankanan-keriny sy ny fanapahan-doho dia manjaka ihany koa ny vaky fasana tsy mahalala ny atao hoe fanjakana izany intsony ny mponina any an-toerana raha nambara ny filohany ity firaisamon'ny pirenena ity nanaovany zareo azy moa sary tapaka satria tapadoha tapahana ny lohan'olona dia alaina ny masony tamin'izao tany zao fa nisy kana tao amin'ny commune anankiray tao hoe Belo zao tany amin'ny districtny Amboasary efa nisy kana kefatra anatin'ny commune anankiray zay zao zavatra anankiray dia faharoa ny resaka vaky fasana nirongatra zay tsy izy ny vaky fasana any amin'ny faritry nefa tsy nisy an'izany tany taloha dia misy ihany koa ny kidnapping na ny bohiry ny anarany misy any koa io satria fa mihalany ny ompy dia ny olona no alaina dia mivarotra tanimbary na mivarotra tokotany mba hanavotany ny ainy piraitapo na ny havana zany ary ny farany dia ny asandahalo mahazatra ny fandrombana ompy sy osy tany zao dia nisy olona tamin'ny andro ny zany 1er janvier 31 ny foha premier dia nisy olona nangalatra osy chèvre roapolo olona anankidimy ny maty roa ny dahalo telo ny tompon'omby vitsy ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana ka isan'ny antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana mpitandron'ny filaminana misa efatra monjy raha misy ny ao anatina brigady iray raha ny vaovao hatrany vitsy dia vitsy ny mpitandro filaminana any ao anaty brigady anankiray zany zara raha misy anakenina ny ao anatiny eo hitako zany manomboka ty Betroka Soanala Beraketa iny hatrany Belo vitsy dia vitsy ny mpitandro filaminanao ka
amin'ny zone rouge ohatran'izao ohatrany zany teneniko teo zany nefa maninona no tsy arakaraka izay no isan'ny mpitandro filaminana tsy mena tsiny ny mpitandro filaminana satria tsy manana fitaovana sady vitsanisa hany ka ohatrany manao sorony miaina izy zareo rehefa mifandona amin'ny dahalo raha ny vaovao ihany dia say mandraona ireo mpitandro filaminana ny dahalo any an-toerana misy mihitsy aza manafika tobina zandary mampiseho hery-tanjaka manoloana ny mpitandro filaminana raha ny loharano vaovao hatrany ambenana mafy ny zaza any atsimo no ny firongatry ny alatra voamaso sy ny fakanan-kery mitranga any an-toerana amin'izao fotoana izao ho hiatrany ny vaovao voaray toy izao sisa ny ranony kiopa ankehitriny ritra vokatry ny tsy fampiny rotsakorana amin'izao fiandohan'ny fotoam-pahavaratra izao vokany nandritra ny 2 andro izao tomefy olona manamorona ny ranona noho ny ikiopa ao ny manjono ao koa ny manarato amin'ny alalan'ny ilay vetivety mahazo trondro noho ny rano izay ambany dia ambany raha ny fanazavana ireo tonga nakatrondro tetỳ an-toerana ritsany le rano zany nampatonga an'ity rano ty ohatr'izao dia natao zany le lalana tany natao le lalana taria pasika dia fefena dia mpanandry zareo amin'izay le parazy tao dia lasa tany daholo le rano dia ritsa le rano nanony ary sandrinay naka taty izy tamin'ny maly ariva dia nitenanay izy dia zany nampatonga nay nakatsondro taty izao le tamin'ny maly 3 kilao ny azony ry zareo 5 sy 1 alina dia mba nahazona vola zany le izy nahazona vola le izy dia zay ny antony ananonay an'le izy sady falo amin'ny malahelo izy le pire zay nakatrondro zay fa nitrondro nalaina veto dia nafindrana ary amin'ny toerana sahazana azy satria zay mipitrondro dia faly zay satria tsy hovidiana le izy fa nalaina fotsiny fa le isaky makatrondro ato zany zay dia vidiana fa tamin'ny tindro andro ty dia lalaina tato dia nafindra dia ompiana fa tsy nohanina raha le sekely le faran'le kelikely 5 litre reny aloha dia mety misy eo amin'ny telo sio eo na 4 eo le izy zany ny anjaran'ny olona anankitelo maka le satria ny ray mitazona sio ny anankiroa misaka ao anaty rano amin'ny fisakana azy zay telo sio zay zao teo amin'ny adiny telo teo aloha ny nakana azy maro amin'ireo mponina manodidina araka izany no nanajanona ny asa fivelomana andavanandro fa lasa ny sakatrondro aloha vola vetivety raha teo zany araka ny fanazavana hatrany zavatra misy manana asa tselika daholo reo fa tsy le hoe mpiasa avy any amin'ny any aloha fa dia anisan'ireo olona mivelona amin'ny asa isan'andro zany reo olona reo zany hoe le mitady ohatra hoe misy mitona fasika misy manasa lamba misy manao asa isan'andro zany reo misy mivarotra dia nijanona mivarotra izy aloha satria ity zany vola vetivetika aloha dia hita mihitsy hoe mahantra amin'ny malagasy zao any anaty fotaka anaty rano manararoatra raha misy zavatra kely dia iny aloha zara raha misy zavatra kely dia any le olona hita miariary araka izao zava-misy izao fa tena maina ny tany noho ny tsy fampiny rotsakorana miatra amin'ireo zava-mananaina rehetra na ny olona na ny biby na ny volo ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny toetany mbola tsy nisy hatr'izay izao zava-mitranga izao ka tokony ho tonga saina ny rehetra amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana mirefy 300 kilometatra ny rendrany kiopa miala ny angavokely izy dia manavatsava eto Antananarivo manondraka ireo lemaka mpamokatra vary eto Andrenivohitra mialoha ny ivariana ny any Betsiboka. Ahitana fikorontanana ao amin'ny lakan-drano Mozambika somary atsimo fanalavitra ny atsimo andrefany Madagasikara mbola tsy feno ny fepetra ilazana azy ho rivo-doza hatreto ho fantatra afaka 5 andro izany rehefa feno ny atota-kevitra eo anivon'ny foibe famantarana ny toetrandro ato amin'ny lakan-drano Mozambika zany misy fikorontanana aramaso akaiky efa hita itsoritsoritra amin'ny sarony zana-bolana zany le fikorontanana fa eo amin'ny resaka antota-kevitra afahana miteny précisément aloha zany hoe vadiandro ratsy ty amin'izao andro iny zany mbola somary sarotsarotra noho izay fisiny antota-kevitra somary mbola miparitaka zay fa ny azo ambara fotsiny aloha zany zao dia ny herijika ivadian'ny orivo-doza zany hoe afeno fepetra amin'ny marivo-doza amin'ity herinandro ity dia mbola ambany dia ambany raha mbola latsaky ny 5 andro zany dia mbola ambany zany hoe manana vaovao matotra kokoa zany tsika makasika an'izay herijika zay ohatra ny hoe hita hoe hiakatra sahidina aorianany 5 andro manaraka indray fa ny 5 andro zany hoe fantatra hoe mbola ambany isorotrorotra fivoarana andro ratsy io no mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara
mitarika oram-baratra amin'ny toerana maro manerana ny nosy ny fisiny. Ny faritra andrefana no tena lasibatra amin'izay oram-baratra izay, fa hitatra tsy kelikely amin'ny faritra sasany izany. Ho an'ny fovoatany manokana dia vinavinaina ho afaka pitso izay oram-baratra izay. Makasika ny fiantraikany amin'ny toetry ny andro indray amin'ny fikorotanana anazy zay dia io zany aloha anisan'ny tena hoe mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ity. Manamafy kokoa ny fisiny ataontsika hoe talio zany zao amin'ny ankapobeny dia hisitraka oram-baratra zany ny toerana maro manerana nosy amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ity. Ny orana aloha zany ny tena oram-baratra zao dia tsy miato aty amin'ny andrefan'ny nosy, ny tapany andrefan'ny nosy manontolo iny, sy ny afovoany andrefana, atsimo andrefana, ny andrefana manontolo zany, fa mitatra tsikelikely aty amin'ny ampovoan-tany sy ny faritra Tsinanana zany zay androany zao dia efa misy fa ho an'ny raha vinavina tombotombana antsika zao mety mbola misy tandrifindrifindrahana kely fotsiny aloha ny ampovoan-tany ho an'ny rapitso. Aorianan'ny rapitso dia vinaina hisitraka oram-baratra indray. Manomboka raha ny aorianan'ny rapitso zany raha ny tena maro. Vanim-potoana pahavaratra amin'ny volana janoary. Noho izany, mbola ao anatin'ny hafanana isika izao raha ny maripana no jerena. Ny tapany andrefan'ny nosy ihany hatreto no nidina ny maripana, vokatry ny fisian'ny rotsakorana ny antoerana. Eto amintsika ny maripana mafapana eny sazo lazaina ihany hoe maripana ao anatin'ny vaninandro fahavaratra raha ho an'ny volana janoary afaka tatamiraika amin'ny 30 degré celsius mafapana zany. Aty amin'ny faritra atsimo andrefana, tapany avatany atsimo andrefana sy ny afovoan'ny andrefana iny zany hoe aty amin'ny faritra menabe no misy fidinana misongadina ny maripana vokatry ny fisian'ity ohatrany hoe orana maraina sy hariva ty. Ilaina ny fanarahana ny fepetra lazain'ireo tompona andraikitra sy manam-pahefanisa tokony ho an'ireo faritra lasibatry ny rotsakorana sy tondra-trano hahazoana misoroka ny loza ara-potoana. Gadra Palestiana sy folona voakan'i Israely, takalonain'ny Israelianina telo kosa navotsotry ny Hamas rehefa nohazony nandritra ny 1,700 andro. Tafiditra indrindra ny fifanarahana fampiatoana ny ady eo amin'ny tafika Israelianina sy ny Hamas an-Gaza izany. Niatra nanomboka omaly alahady ny fampiatoana ny ady eo amin'ny rotonta. Natolotra ny komite raisam-pirenena Croix Rouge tany andrenivohitra Gaza ireo takalonaina navotsitra ireo. Hoy ny Hamas ary namafisin'ny tafika Israelianina ny fahatongavan'izy telo mirahavavy any Israely izay nalaina keriny ny 7 oktobra 2024. Ny andohan'ny ady teo amin'ny rotota. Tetsekilan'izany anarivony ireo Palestiana no niverina any amin'ny toeram-ponenany no faharavan'ny tanàna dia sarotsarotra ho azy ireo no nahita ny fonenany. Miankina amin'ny fanajana Israely ny fifanarahana no ampaharitra na tsy ity fampiatoana ity. Nametraka moa ny Israelianina fa vonina hiditra an-tsehatra hiady avy hatrany raha toa ka ilainy izany. Teo anelanela amin'ny fiandohan'ny fampiatoana ny ady sy ny fampiaran'izany dia mbola nanafika tao Gaza ny Israelianina ka Palestiana 5 no namoneny vokatra izany. Raha fikasan'ireo mpanelanelana izay ahitana ny Qatar, États-Unis, Egypte dia ity no fiandohan'ny fampitsaharana tanteraka ny ady eo amin'ny Israely sy ny Hamas. Atao anatin'ny ray volana sy tapany dia takalonain'ny Israelianina 330 ny tokony havotsotry ny Hamas amin'ny dingana voalohany. Ho takalon'izany dia Palestiana 750 no ahazo fahafahana avy amin'ny Israely. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ihany koa ny anaovana sesitany any Qatar sy Turkia ireo Palestiana 430 voaheloka higadra mandra-pahafaty. Ankoatra ny fampitsorana olona sy ny fisitahan'ny Israely amin'ireo faritra bemponina any Gaza dia tafiditra anatin'ny fampiatoana ny ady koa ny fampitombona ny fanampiana maha olona ao Gaza. Fiaraben'ny firenena mikambana miisa 900 isan'andro ny voalaza fa hizara fanampiana maha olona ny atoerana. Omaly moa dia kamio 400 mpitondra sakafo sy mpitatitra solika 12 ny tafiditra. Olona iray tapitrisa no ezahana ampiana atao anatin'ny fotoana fohy raha ny fanazavana. Raha tsy ahivina ho andry zareo Israelianina dia namozana ny olona 1,900 ny fanafian'ny Hamas ny 7 oktobra 2024, 1,500 ireo nalaina keriny ka ny 1,70 takalonaina any Gaza, ny 430 kosa maty. Tsy latsaky ny 794 kosa ireo maty. Sivily ny akamaroany
vokatry ny valim-botana nataon'ny israelianina. Herintaona mahery zao no niaina daroka bomba isan'andro i faritra iny ka raha ny tombana dia tsy ho mora ny fanarenana. Androany no nandraisan'ny Donald Trump tamin'ny fomba ofisialy ny toerana mafiloha fa 7 any États-Unis azy. Roa volana tao aoriany mahalany ny tenany ho filoham-pirenena Amerikanina. Ny maraina teo dia namonjy fotoam-bavaka tao amin'ny Église Saint John Washington ny filoha Amerikanina vady. Nisantaran'ity tontolo andro ity. Noho ny toetry ny andro dia natao tao amin'ny Capitol One Arena ny lanonana fianianan'i Donald Trump izay tokony natao tao Kalamanjana. Olona roa alina mahery no afaka nanatrika izany. Ny alohan'ny lanonam-pianianana dia nasain'i Donald Trump hisotro dite ireo vahiny manakaja nasainy. 270 ireo nasaina raha ny vaovao. Tsy manasa filoham-pirenena moa i États-Unis rehefa lanonana toy izao. Raha ny vaovao ihany saingy ireo masivony solotenan'ireo firenena. Isan'ireo nasaina tamin'ity lanonana ity i Michelle Obama saingy nilaza fa tsy hanatrika izany. Eo koa masivony Rosia izay hany masivom-pirenena tsy hanatrika ny lanonana. Vahiny nasaina tamin'ny nitra farany kosa ny ben'ny tanàna New York izay demokraty ary manana raharaham-pitsarana voarohirohy tamina resaka kolikoly. Ankoatra ireo, vahiny koa ny PDG ny TikTok izay miverina fampiasana azy ao États-Unis raha ny atao nandritry ny ora vitsomaly alahady. Isan'ireo vahiny koa Elon Musk, mpanorona SpaceX, ilay mpanefoefo Jeff Bezos, tompon'ny Amazon Blue Origin, ary Mark Zuckerberg, filohan'ny Meta. Nasaina ihany koa ireo mpitondra sy mpanao politika avy any ivelany. Isan'izany ny Prime Ministre Italiana Giorgia Meloni, ny Prime Ministre hongroa Viktor Orban ary ny solombavambahoaka Europeana mitovy vondrona amin'izy ireo. Anisan'izany ny Frantsay Marion Maréchal Le Pen sy Sarah Knafo, vadin'i Eric Zemmour. Nasaina ihany koa mpitarika ny antoko Reconquête na dia tsy manana toerana politika azy izy. Ankoatr'izany, nasaina ihany koa ny filoha Argentina Javier Milei, ny filohan'i Salvador Nayib Bukele izay samy mpitarika ankavanana. Niara-nivoaka Maison Blanche ary niaraka nihazo ny Capitole tanaty fiara iray ny filoha roa ntota dia Joe Biden sy Donald Trump. Ianianana amin'ny baiboly Donald Trump dia niazo sy ny Lincoln Bible nizoky olona ao amin'ny fitsarana. Nizoky olona ao amin'ny fitsarana tampony no hitarika ny lanonana. 17 taona i Trump izao handray fandroan'ny fitantanana any États-Unis izao.